Isaorantsika ny Tompo mbola manome antsika fotoana ahafahana mifampitotro ambavaka. Ho asaiko ampitiavana ary ianao fa iombona amin'izany isika. Ray tsara indrindra izay any an-danitro, tsy mitsahatra izay mangataka famelan-keloka manonona izao vavaka izao eto anatrehanao. Sitraka indrindra amin'ny asan'ny fahasoavanao sy ny fananao masina mba ho tsapa sy hanana akony amin'ny fiainanay izany famelan-keloka izany. Ka raha moroso amin'ny fifampitondràna ambavaka izay manonona manokana ny namana Frederis, dia mangataka izy Tompo noho ny toerana sarotra ahitana fiangonana izay misy azy. Tsy afaka manatona fiangonana izy rehefa tonga ny fotoana ny sabata. Mpaherezo izany mpanomponao izany raha manao ny hira fiderana sy manandratra vavaka ao amin'ny tokantrano izay misy azy. Mpaherezo izy hifikitra bebe kokoa aminao. Ny ara-panahiny dia hitombo amin'ny alalan'ny fafahany mifandray aminao na dia tsy afaka mamonjy fiangonana aza ny mpanomponao. Maniry ihany koa izy mba ho ampaherezonao sy homenao fitombona ara-panahy ireo mpiara-mivavaka aminy aty an-toerana. Satria mahatsiaro azy ireo ihany koa izy na dia lavitra aza. Toy izany ny ankohonany, fofombada, ray aman-dreniny, ny mpiray tampo aminy. Ny faniriana Tompo dia ampahery izany mpanomponao izany hatrany anenao hiazona ny hafanampo sy ny herim-panahy ilaina rehetra, ary hanolotra ho azy ny valim-bavaka sahaza. Koa izany bavaka izany dia tononona manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.